Fahamearabantsika rehetra izay miaino izao afatra ny tenin'Andriamanitra izao indray. Mbola ho toizantsika ihany ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny amin'ny fiderana. Ka androany indray ny lohahevitra izay hitondran'Andriamanitra antsika dia hoe ny tokony ho fiderantsika an'Andriamanitra. Ndao ary ho jerevantsika voalohany ahoana tokoa moa no tokony ho fiderantsika an'Andriamanitra. Manoloana ny zavatra lehibe, manoloana ny zavatra tsara, manoloana ny soa lehibe, ny asa tanana lehibe izay nataon'Andriamanitra, dia ahoana ny tokony ho fiderantsika an'Andriamanitra. Raha ny Luka 7:20 no jerentsika dia nisy an'ireo vahoaka izay niaraka tamin'i Jesosy Kristy, izay voambaran'ny ten'Andriamanitra fa rehefa nahita ny asa lehibe nataon'Andriamanitra izy ireo dia nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Deran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Ny tokony fiderantsika an'Andriamanitra zany dia amin'ny feo mahery. Ny hoe amin'ny feo mahery dia manambara hafanampo, ka ary ny hafanampo moa dia tsy inona akory fa fitiavana. Izany hoe no tokony fiderantsika an'Andriamanitra zany dia amin'ny fitiavana, amin'ny hafanampo. Ny fiderantsika an'Andriamanitra dia miainga amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra, hoe tiantsika Andriamanitra dia izay fitiavantsika an'Andriamanitra izay niderantsika azy amin'ny hafanampo, izay niderantsika azy amin'ny feo mahery. Ireo vahoaka ny zanak'Israely izay niaraka tamin'i Josafata dia voambaran'ny ten'Andriamanitra fa nen'izy ireo tamin'ny feo mahery indrindra. Rehefa nideran'Andriamanitra izy dia tena tamin'ny feo mahery indrindra, zany hoe tena nafana dia nafana mihitsy zany ny fony noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Eto dia mahatsiaro an'ireny mpilalao baolina kitra ireny. Rehefa mandeha ny hiram-pirenena dia misy amin'izy ireny rehefa jerenao tena mihira mafy dia mihira amin'ny fony iray manontolo noho ny fitiavany ny firenena. Dia ohatr'izay koa tsika tokony fiderantsika an'Andriamanitra zany dia miainga amin'ny hoe tiako Jesosy, tiako Andriamanitra, dia izay fitiavako an'i Jesosy, fitiavako an'Andriamanitra izay no manosika, izay no mahatonga hideran'Andriamanitra. Faharoa, raha ny Salamo 4:9 indray no jerevantsika dia voambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra. Ny tokony fiderantsika an'Andriamanitra koa zany dia amin'ny fotsika rehetra. Ahoana indray moa zany hoe deran'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra zany? Mideran'Andriamanitra amin'ny fandresen-dahatra tanteraka ny amin'ny zavatra izay nataon'Andriamanitra. Tsika zany raha mideran'Andriamanitra tsy hoe fahazarana fotsiny, tsy hoe indraindray ohatra ny amin'ny vava fotsiny. Tsy rofi-tsara fa ny Andriamanitsika dia tsy mijery ny ivelany izy fa ny fony tena jereny. Noho izany zany tsika rehefa mideran'Andriamanitra dia tokony hoe tena avy eo am-potsika, vokatry ny fotsika, mivoaka avy ao amin'ny fotsika. Izay no tokony ho fiderantsika an'Andriamanitra. Ka ohatra hoe tsy hoe amin'ny vava fotsiny zany tsika miteny hoe mamindra fo Andriamanitra na hoe be famindram-po Andriamanitra, fa rehefa miderintsika dia miaraka amin'ny fandresen-dahatra hoe Andriamanitra, za dia tena resy lahatra tanteraka mihitsy fa mpamindra fo ianao. Jerevo nge Andriamanitra ny zava-misy eo amin'ny fiainanay zanak'olombelona. Betsaka ny faratsiana, ny falotony, ny zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra izay ataonay mitombo isan'andro ny faratsiana. Manoloana an'ireny faratsiana izay mitombo isan'andro ireny dia mamindra fo ianao ka tsy mandringana anay, fa mbola mamela anay hanana fotoana hibebahana, mbola miandry anay. Tsy nanao anay tahaka ny Sodoma ianao na tahaka ny Gomora, fa namindra fo aminay dia mandefitra aminay. Tena resy lahatra mihitsy izay Andriamanitra, fa Andriamanitra be famindram-po ianao dia misaotra anao sy mideranao. Izany hoe tena resy lahatra amin'ny fonao iray manontolo mihitsy ianao. Izay ny tena fiderana tokony ho fiderantsika an'Andriamanitra avy ao am-po. Manarak'izay tokony ho fiderantsika an'Andriamanitra ihany koa dia rehefa jerevantsika ny Salamo 7:20
dia voambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe midera amin'ny fifaliana, midera amin'ny fifaliana. Ny tokony fiderantsika an'Andriamanitra ihany koa zany a dia tsy hoe amin'ny alahelo, ny olona malahelo midera an'Andriamanitra tsy izay, fa rehefa midera an'Andriamanitra dia amin'ny mpifaliana. Mbaran'ny tenin'Andriamanitra hoe misy faly va aminareo, aoka izy hira fiderana. Za dia mino mihitsy fa marina fa teo ny ady mafy nahazo andry Paoly sy Silasy tao an-tranomaizina, fa za dia mino mihitsy fa rehefa midera izy ireo na dia teo tsy hoe tamin'ny alahelo niderany an'Andriamanitra, fa ny hira, ny vavaka tamin'ny mpifaliana izy ireo. Ka noho izany tsika ihany koa rehefa midera an'Andriamanitra dia aoka hamolotra faly nideranao an'Andriamanitra, hamolotra ravoravo nideranao an'Andriamanitra, izay midika izany hoe finoana hoe tena mino an'Andriamanitra ianao, fa tsy hoe fazarana fotsiny nideranao an'Andriamanitra, fa tena mino an'Andriamanitra ianao. Izany hoe rehefa midera an'Andriamanitra ianao dia izao hoe raha eo faly afa manana ray be fitiavana, tena tia ahy ianao, hamolotra ny ainao ahy ianao, maty ho ahy ianao, tena faly aray, faly afa manana ray be famondram-po izay tsy mitsahatra mamindra fo amiko, vaovao isa-maraina ny famondram-ponao, tena faly aray fa ny famondram-ponao matoy izao a, faly afa manana ray mahay ny zavatra rehetra, mahay ny zavatra rehetra ianao, ray na ina dia hainao avokoa, eny fa hainao manasitrana aretina rehetra, hainao mamaly olana rehetra, amin'ny mpifaliana, amin'ny mpiravoravoana no hiderantsika an'Andriamanitra. Ka izay zany no tokony fiderantsika an'Andriamanitra, voalohany amin'ny feo mahery, izany hoe amin'ny hafanampo feno fitiavana an'Andriamanitra, dia faharoa dia amin'ny fotsika rehetra. Ary io no tena tsindriako hoe Andriamanitra dia ny ivelany eo ihany, fa ny tena jeren'Andriamanitra indrindra dia ny fotsika izay mamoaka ny any ivelany. Ka noho izany rehefa midera an'Andriamanitra dia aoka tena amin'ny fonao ray manontolo, amin'ny fonao feno fandresen-dahatra mihitsy ny zavatra tsara nataon'Andriamanitra, feno fandresen-dahatra ny fahalehibiazan'Andriamanitra, feno fandresen-dahatra ny famondram-pon'Andriamanitra, tena feno fandresen-dahatra mihitsy ny atsaran'Andriamanitra. Dia fahatelo moa rehefa midera an'Andriamanitra tsika dia aoka hamolotra falifaly no hiderantsika an'Andriamanitra, midera an'Andriamanitra amin'ny fifaliana, atao vitan'Andriamanitra mihitsy hoe faly ianao fa zanany, ary faly ianao fa manana azo ray, dia midera ny ray ianao amin'ny fonao rehetra, amin'ny mpifaliana, amin'ny mpiravoravoana, satria mino anao fa ray tsara amin'Andriamanitra rainao, ray lehibe, ray mahay zavatra rehetra, izy nahary n'izao rehetra rehetra izao dia mifalia amin'ny rainao izay any an-danitra. Ilay nambaran'i Jesosy hoe raha mangino ireo dia ny vato ny antsoantso, dia za manokana tena resy lahatra mihitsy hoe ny vato zany dia nametraka andraikitra amintsika hoe andraikitrareo olombelona ny midera an'Andriamanitra, fa raha ohatra kosa tsy ianao nareo dia izay ny antsoantso. Mino fa tsy avelantsika ho ny vato ny solo-toerana antsika, manoloana ny zavatra lehibe, ny soa lehibe, ny famondram-po lehibe, ny asa lehibe izay nataon'Andriamanitra, dia tsy avelantsika ny vato ny antsoantso isolo-toerantsika, fa itsika mihitsy no hiaraka hidera sy hankalaza risotran'Andriamanitra. Ka noho izany ary mampahery antsika mazotoa midera an'Andriamanitra, ataovy fiainanao isanandro misaoran'Andriamanitra, mideran'Andriamanitra, mankalazan'Andriamanitra, omeo voninahitra Andriamanitra, ankalazao Andriamanitra, fa mendrika an'izany ny Andriamanitsika. Ary tena mampahery anao mahasalama ny ara-panahinao ny midera an'Andriamanitra isanandro. Ka ny tompony hitantsika tsirairay avy ary ny tompony hampahery antsika, hampirisika antsika, ametraka tsany eo ampoantsika ny asaribidiny midera sy mankalaza an'Andriamanitra zany. Dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra ao antsika rehetra, dia amin'ny manaraka indray tompoko tahin'Andriamanitra antsika rehetra misaotra tompoko.